zakamiazava mitsangana ianao iza vavaka sika tao izany tokoa no iranay jesosy amin'izao tolakandro zao endrika isariaka no entinay manompo anao satria efa nositralinao zahay efa novonjenao zahay ka tokony hanapa-kevitra fa niandronay sisa rehetra dia hoentinay manompo anao zany tsy vitanierinay zany fa mangataka indrindrina fanena masina atsapany lehibe ny nanasitrananao anay namonjenao anay ka tokony hananapahana hevitra entitra hanolotra ny fiainana manontolo ho anao anaran'i Jesosy amen. Ten'Andriamanitra voalahatra ho anjarasika amin'izao alahady 7:10 manaraka ny trinité zao dia nilioka toko 7:10 ny 9:10 ka hatramin'ny 9:10 lioka toko 7:10 ny 9:10 9:10 zao mifampiteny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niakatra ho an'i Jerosalema Jesosy dia nandeha namaky an'i Samaria sy Galilea. Raha niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy dia nisy boka folahy nifanena taminy izay nijanona teny lavitra eny ary izy ireo niantso mafy nanao hoe ry Jesosy Tompo mamindrafo aminay. Ary raha hitany ireo dia hoy izy taminy mandehana miseho amin'ny mpisorona. Ary rehefa lasa izy ireo dia nadio teny am-pandehanana. Ary ny anankiray tamin'ireny raha nahita fa sitrana izy dia niverina ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery sady niankohoka tamin'ny tongotry Jesosy ka nianso azy. Ary samaritana iny lehilahy iny dia namaly Jesosy ka nanao hoe tsy efa voadio avokoa va izy folo fa aiza ny sivy moa tsy nisy hita niverina hanome voninahitra an'Andriamanitra afa-tsy ty olona hafa firenena ity ihany va rozy tamin'ny misangana mandehana ny finoanao nefa nahavonjenao. Ray masino namasina ny fahamarinana ny tenao ny fahamarinana amen. Ry fingonana malala amin'ny rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo amen. Ny fon'izao tenin'Andriamanitra izao dia azo fitinina amin'ny teny fehezanteny tokana hoe ampy mahasitra nanao ny tenin'i Jesosy. Ampy mahasitra nanao ny tenin'i Jesosy. Tenin'ny raim-bava no nataony tamin'ireto boka folo mandehana miseho mpisorona dia natio teny am-pandehanana. Ny afatra lehibe amin'izany dia zao ny tenin'i Jesosy raha iainanao ankatoavinao inoanao dia zao mamaha ny olanao rehetra ary manasitrana ny aretinao rehetra ary manavitra ny ainao tsidina any andavaka. Ainao ho an'ny mahazo azy ve ny soratra masina fahasalamana ho an'ny nofon-drehetra. Izany tenin'Andriamanitra izany. Tsarantsika teny lehibe zao tenin'Andriamanitra zao. Voalohany, Jesosy tsy manavakavaka na ara-poko na ampirazanana na volikoditra na fiaviana. Ny faharoa dia Jesosy tia sy manasitrana na dia ny mpanota marary maimbo azy ny ahilikiliky ny olona azy tahaka ny boka zany. Ary fahatelo dia zao ny fahaizana misaotra an'Andriamanitra rehefa nositrana. Ny fahaizana misaotra an'Andriamanitra rehefa nositrana. Jesosy tsy manavakavaka. Nandalo an'i Samaria Jesosy. Io tanàna Samaria tsy mba andalovan'i Jiosy fa rehefa misy dieny na dia tokony hanapaka Samaria aza dia miodina amin'ny lalakafa. Antony dia izy talohan'ny 722 talohan'i Jesosy dia notafihin'ny Asiriana. I Samaria dia tanàna Jiosy teo aloha talohan'ny 722 talohan'i Jesosy io zany. Resy ny Asiriana zareo tao Samaria. Dia rehefa resiny dia zao ny vatan-dehilahy tao Samaria nentiny tany Asiria. Ary nakany lehilahy avy any Asiria nampanambadiany ny vehivavy Jiosy tao Samaria. Raha zany lasa Jiosy metisy Asiriana zany
io olona ao Samaria io ka ataon'zareo maloto de zay tsy andalovana eo zay ntilisa sao de mandalo eo de maloto tsy miraharaha amin'io mihitsy fanavakavahana arapoko ara-pirazanana ara-piaviana de Jesosy tsy mba manavakavaka satria zanany avokoa ny olona rehetra zay Andriamanitra naharentsika rehetra io raha ianao no manavakavaka ara-pirazanana ara-bolikoditra saranga sosialy tsy anananao Jesosy zany Jesosy dia mitovy ny olona rehetra satria zanany sa ianao amin'ny zanaka ao io antsika manan-janaka misy telo ny zanaka ao dia ny fotsifotsy ny tenao fa maintimainty halanao misy ve zany raha ny ray aman-dreny manao an'izany dia efa misy mipitoka kely ao dia tahaka izany koa ny kristianina mbola misy amin'izao fotoana izao kristianina manavakavaka ara-piaviana e ara-poko e zay sokazony mandriny e ianareo andevo e ianareo isika na dia maro aza dia tena iray tsy misy ziosina zentilisa indray mandeha tany Etats-Unis tamin'ny andro ny fanavakavahana dia nisy mainty hoditra anankiray andeha hiangona amin'ny fiangonana anankiray dia vao tonga teo ambaravarana dia izy le dekona tsy mahazo miditra ty ny mainty fa fotsy ihany nalahelo ilay olona dia nody teny an-dalana izy dia niteny tamin'i Jesosy efa nody teny an-dalana aza malahelo ianao fa za koa aza tsy tafiditra amin'ny fiangonana io ka noho izany manomboka androany mety ho andrina ianao tsy manino no zany tsara ny andrina fa aza miavonavona na manavakavaka fa isika ray ihany ray isika dia zay aho an-danitra ny tena manana Jesosy tsy mba manavakavaka fa ny fanavakavahana fiaviany tena ao ambony fiamberan-tena zavatra ary ny hafa tsinitsininy friariana avinavina fanambonian-tena fa ny manana Jesosy tsy any olona rehetra ary tsy manavakavaka Jesosy tiany mpanota maloto teboka faharoa zay resika maimbo marary tahaka ny boka maimbo ny aretina atokan'ny olona tanàna ary rehefa handehaka misy olona lavidavitra amin'ny 100 metatra dia mbola lavitra ety dia miteny hoe maloto hoe zay nahatonga n'le reto boka folahy reto ny antso mafy hoe ery lavidavitra ery Jesosy tsy manavaka na inona karazana aretinao falitaonao fahotantsika dia sokafany tanany makanesa ty amiko ianareo rehetra ninina karazana aretina zay manantonay tsy mba ho laviko misy tandray moary sao dia mahita olona mavomavo ianao to maimaimbo avy a Kanada dia mahita olona malotoloto rehefa tonga Madagasikara dia avonavona ianao satria kanadianina ono sy kanadiana ianao fa gasy fa sotran'ity firenena ity mandray antsika manetre tena tahaka an Jesosy tsy mba miavonavona na dia maimbo aza dia nanaiky Jesosy nanatony zavatra roa mahafaly amin'reto boka reto voalohany ny antso mafy izy faharoa nametraka tsara hoe Jesosy tompo mamindra fonay inona le miantso mafy dia manambara ny fitarainan'ny olona ao anatina problema ao anatina olana ao anatina tsy fisiana na amin'ny tenany manokana zany na amin'ny vadiny zany na amin'ny zanany zany ny antso mafinao dia mandohalika mitokana ianao rehefa sitra nytisa malitany ity ny zavatra nataony dia nandohalika ny atoraka teo an-tokotry Jesosy izy ianao koa ny antso mafy atanao dia vavaka faharoa mametraka an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao iny teboka faharoa ny fahatelo dia nangataka ny famindram-pon'Andriamanitra vavaka tiany Jesosy indrindra ao amin'ny testamenta vaovao izany famindram-pon'Andriamanitra zany sady isika lahy mpamory hetra sy nety ny andrandra lanitra akory tsy vavavaka anankiray ny nataony aona nataony mamindra-voambo mpanot'Andriamanitra dia ahoana eo Jesosy vo niala tany an-tranon'izany lehilahy zany dia efa nao amarinina ka mazava miaiky fahotana
ny olona mangataka famindram-po dia manaiky fa ratsy mpanota maraly mila fanasitrana. Jesosy sika nefa dia mpamindra fosy miatra ary maro-po sady be famindram-po. Matoa ianao tafapetraka amin'ny gan io androany famindram-pon'Andriamanitra zany. Teo ny soratra masina ny famindram-pony Jehovah tsy nahalandritra antsika ka dia isaorantsika izany. Io no vavaka natao nandre zany Jesosy sady hitany no nahita azy Jesosy sady nandre. Sarobidy koa io teny roa io mahita sy mandre. Rehefa ao anatin'ny aretiny tsika ka elaela tsy voavaly ny vavaka, ao anatin'ny olana tsika elaela tsy mivaly ny vavaka, dia hoy ianao Jesosy hitanao ve ny aretiko, hitanao ve ny problemako, adinonao ve aho? Tsia, Andriamanitra mahita, Andriamanitra mahare. Fa ianao mety misy hevitra mampisaraka anao aman'Andriamanitra dia ny fahotany zany, ialao zany raha vao amin'ny be fibebahany zany. Teny tokana no nanasitranana mandehana amin'ny soampisolo, teny manasitrana, teny manome fiainana, teny mamaha olana, ampy ve teny fotsiny ive ampy. Raha makatony ten'Andriamanitra ianao miaina amin'izany, manatanteraka an'izany amin'ny fiainanao dia ampy ova olana amin'ny fiainanao, na aretina na olana problema dia ampy anasitrana anao Jesosy. Manaraka reto boka reto tonga dia nanaiky tsy niady varotra. Raha za tamin'ny toeran'ny boky dia teny fotsiny ohatran'izany ve Jesosy dia hampisily ny tolo lasa tanany efa tapatapaka sy efa maimbo tony. Raha zany tamin'ny toerany mety zay nandalovan'ny saiko. Ary raha ianao ka raha mafy loatra ny aretinao vitan'i Jesosy ve ity, na ny problemanao vitany ve vitany tompoko. Dieu de l'impossible io Andriamanitsika io misy zany matokia aza misalasala fa Jesosy tia. Farany sitrana teny am-pandehanana ry zareo dia nizara roa ny olona sitrana. Fizarana fahatelo mahaiza misaotra an'Andriamanitra. Ny ray ihany misaotra Samaritany io mizentrisa la nahilikilika no hendry meny mahay misaotra. Fa ny sivy tsy hendry tsy mino na dia misaotra aza tsy hainy. Nisa ray sy nisa sivy dia manambara hoe ny sivy 90% ny olona nahazo fahasoavana voavonjy sitrana dia tsy hita am-piangonana, fa ny 10% voire 1% io no miverina hita ao am-piangonana. Andray ohatritsika izy aminareo ny tsy nivavaka nandohalika mba hivaly ny viza ho ty Kanada. Tomany zany entam-bavaka pastora. Raha notanianao ny gasy efa ho ray hetsy aty io 70% nangataka. Rehefa azo ny viza tokony omby ve ty fiangonantsika ty? Tokony tsy atonina. Fa nakaizany sivy. Jesosy aranofo, Jesosy pompier ihany. Rehefa mahay ny trano zay vao zay Jesosy, ka raha doran'i Jesosy ny trano ka tsisy koa dia amin'izay ianao tsy mitady pompier. Asa miandry endrizay. Jesosy filan-javatra fotsiny. Zao no izy riavana. Rehefa nangataka ianao teo aloha, azonao dia menarany an'ity Samaritany vao maika nandohalika izy, vao maika miankohoka izy. Ino andikany miankohoka? Fisaorana, fanomezam-boninahitra, fibebahana ary fanolorana amin'ny fiainana manontolo ho an'i Jesosy. Farany riavana, tianao Jesosy. Rehefa nivaly ny fangatahanao, sitrany ianao, nivaly ny vavakao, tonga ty Kanada ianao, vao maika miantoraha eo an-tongotry Jesosy mba hitohy ny fitahihana sy ny fahasoavana meny ianao. Eo an'Andriamanitra iray ny voninahitra. Ray sy olo fitahihana. Fahasoavan'i Jesosy Kristy tomponsika, fitiavan'Andriamanitra ray, firaisanao fanahy masina ho aminareo rehetra ny trondraoko manakizay. Amen. Efa tonga ny mazava miposaka ny voninahiny Jehova. Efa miposaka ao amin'ny raha eto amin'izao tontolo izao.